Malagasy rakoto. Fotoana ny tantara foronina eto amin'ny radio Don Bosco. Tompony andraikitra sy mpanatotosy Anjary Levo. Nosoratandrandria Miadanarivo. Aiza ianao? Anatitra taratasy tompoko. Taratasy avy aiza? Taratasy makiavy tamin'ny kapiteny Kady tompoko. Anaranao? Rakoto vao tompoko. Ray aman-dreninao? Efa maty avokoa tompoko. Ny anarany no antoniko anao? Rainkoto vao sy Rafaravavimbola no anarany tompoko. Firy taona ianao? 5 taona tompoko. Raharanao? Mpamboly tompoko. Avy aiza? Avy any anala tompoko. Tanindrazana any avianao? Mbo manarina tompoko. No tany ny atsoratra avokoa izay nolasaiko azy dia nasainy ny andro teo aho. Lasa tany izy nanatitra ny soratra iny ary ny tafaverina dia niteny tamiko hoe andraso. Le fiandrasana tsy ela loatra fa fitaitainana teo anoloan'ny zava-tsy nahazatra no toa nampaharitra azy. Tsy nisy niteny izay roalahy fa nifampijery tsara teo anoloan'ny varavarana teo. Ny voary le varavarana rehefa afaka elaela ary rindro miaramila gasy ray niantso tamin'ny anarako. Nanantona azy ary notarihany tamin'izay lalatsara lavabe izay dia namoa varavarana ray avy eo ankaviany izy. Nasainy niditra dia nandroso ny akatra tohatra izay. No nitafakatra io izay dia namoa varavarana ray indray izy ary nanala lalatsara lavabe hafa indray. Vao niolika ny akavanana ary nitsatoka teo anoloan'ny varavarana nisy n'ilay manamboninahitra. Nateriny teo ary saika ny laozany. Fahoana fotsiny tompoko. Hoy aho. Nandondona izy dia niteny hoe andraso eo. Teo indray aho. Ary niandry ela ihany. Vao iny nisy olona nivoaka avy tao. Niteny hoe mandrosony ianao. Vao tafiditra dia nasainy nipetraka avy hatrany tamin'ny sizaray teo anoloany. Nitsoaka ambany dia ambany raha nanolotra ny taratasy teo aminy. Nisy fivelykely izay nikapohan'ny zoron-databany rehefa avy namaky ny taratasy natolotra izy. Tsy ela dia indro nisy miaramila malagasy niditra. Mpandika teny io. Mazava endrika fa tsy takan'ilay mpanao dika vilana fahiny. Manahoana hono ny kapiteny Kady? Salama tsara izy tompoko. Manahoana ny fandehan'ny asaka? Mandroso tsara tompoko. Ary ny amin'ireo Senegaly tsy mihetraketraka intsony ve? Tena kamarady tompoko. Ary taiza hono nareo ny nandry alina no tonga vao marina be zao ka? Tao anaty ala tompoko. Tsy nisy fahavalona nafika anareo ve hono? Nisy olona hafahafa somary nampataotra ihany tompoko nefa bobasy tokana izay dia lasa izy. Asa mpamosavy anga. Ny omele vazaha manamboninahitra nandrian'izany. Miala sasatra hono nareo anio fa raha pitso manaraina midianareo e. Nasainy nentin'ilay miaramila malagasy eo mba omena toerana fialan-tsasatra sy omen-tsakafo.
nambarako tamin'ilay miaramila fa mbola misy namako lanambinany Senegaly eo mba vady. Nampanalainy indao dia nentiny tany amin'ny trano ialanay sasatr'izay. Fahatratra zany raha trano a. Hoy izaho mantsima. Atr'izay ny ainako tsy mbola nitoetra tamin'ny toeratsoa izany. Tsamana zany ianao amponenana eto. Hoy izahay roa lahy. Sanatria tsy misaraka aminareo roa lahy raha mbola misy koa ahazoko miaraka aminareo ka. Ka zay neto lazainao hoe mierin-da mafoloha e. Ka sao mandreraka anao miara mivezivezy aminay ao Analamazaotra. Fa raha hoentinela mantsy izy ity tsisy fijanona mandra-pa. Ka leretsy fa teny ilaina ihany ny fahamafisan-dohanareo ity ka. Hitako tamin'ireny adinareo roa lahy ireny fa ainika nosa tokoa no injato maty. Za etsy efa tena hena velona tsy nahasahampiratra ny masoko na kely aza mba hijery izay zava-mitranga. Nareo nefa to tsy nimaly kely akory. Tsy laitro be. Ny anitako fa hoe tena fahavoazan'ny lahy letsy dia ity lahy dika teny lavy ity fa tsy mba afaka miboretika. Aiko fa mbola ho voafandrika indray lasasaha foana amin'ny zavatra tsy aio ka. Tsondrony nefina fokona ary izany fa nanohana ny akalambaiko ny tenin'ny tsima. Misy tokoa mantsy teny mandratra trany amin'ny vololinaina dia teny marina mampitamberina ao an-tsaina ny faharesen'ny teny amin'ny fotoana iraviravona. Maloka niaraka tamin'izay ny fiainako. Fahatsaroko ny dika teny vilana sy ny lavitondro izay nanova ny 30 andro anjary 20 mba tsy hampanenina ny tsima tamin'ny teny tsy misorona nataony anefa dia voaterina maly azy tamin'ny somonga zaritenany aza mba maniry loza lesa tsima fa hoin'ny lahy nefa izay ho fahavoazako. Zao fotsiny ka ahay mifaly tsika fa narovan'Andriamanitra trany ary mbola arovany lalandava satria izy dia Andriamanitra tsy miova amin'ny fitiavany mandrakizay ka mivavah mafy mba tsy ho sembana intsony izao fahasoavana tsy napoziny izao. Tsy nety nangina nefa tsy mo fa mbola nanesy ny teniny ihany. Asa na tsaronina tsy fa isaky ny teny tsirairay naloko ny vavany dia toy ny velona nandetika levi-po nanakirobaka amin'ny foko. Mbola ho ela ne letsy ny ainana ry Goaibe. Raha hiala eto sika izao tadidiny lahy tsara fa zahay hiverina any anaty ala inam-potsiny ihany fa ialahy kosa hiakabohatra ary ho sairan-dava any. Maninona nefa raha mianatra lahy? Aiza indray misy sokolona ndray lahy antitra litya? Mba misisitsisika eny amin'ireo kamadoro mahay soratra ireny. Zany ka tsy manana kamadoro intsony fa ny ala ny kamadoro e. Ka iza no hampianatra aty anaty ala? Azafady anaka fa mety hanenenanao ihany zany teniny tsimy zany a. Hoy ny zamany. Raroty sy azonao rarotina. Mahafinaritra ireny zany mitazona anao mandrindra be tsy mena mitaha amin'ny Senegaly zany. Saingy mampahory koa no mahita anao ngeza lahy io nefa pitrapitra adika teny. Honena ianao zamany tsima ka misaotra anao tokoa amin'izany. Nefa mba hainao ve ny teny razana hoe antitra vao hiana-potitsarika? Lokanga tsy atao ka lehibe ny voatavo. Indray tsima. Fa ferin'izay mafy ny setrain'ny lahy iny. Dia misaotra anareo mianaka fa trafika eny ome mahery zany ka ambava homana ary ampomeritra. Zay ahay. Lehilahy tahaka ny lahy zao ka nikopatsofiny eo anoloan'ny zava-pitan'ny lehilahy tahaka ny lahy. Ampy izay lesy fa andeha atory aloha.
mahasombatony nahazo fandriama lemina nanapitra ny andro tontolo. Mbola tsy nahafahatena akory izay raha tonga indray ny sakafo hariva. Tsy lany sasaka akory ny teo ambolia dia efa nieso nampoterana sady izay roalahy. Tsy nisy tsirony tsony ny alina fa mamy kokoa ny torimaso. Voatolotra anay ny harivan'iny ihany koa mantsy ny zavatra hoentina miverina tany amin'ny kapitenanay ka nanararotra torimaso zahay. Ianga maizimaizina mantsy fa sao tratralina ny anaty ala indray. Miaramila Senegaly roalahy roa fidinana nasaina nanatitra anay mandra-pahazavan'ny andro. Mafy ny nanjo azo mianaka tsy zatra Senegaly. Nahita reto izy roalahy nanindrina orinay raha sanatria moa ka tifiriny amin'izao. Za kosa mbola nikaroko hevitra mafy tao amin'ny lohakeliko tsy ampy fianarana ataoko. No miela zao no masaka tao an-dohako. Antomoriko retiko. Ilako resaka ary tsy avelako raha tsy tonga kamarady. Nanontaniako aza raha mba fantany kamaradiko. Iza ny anaran'ny kamaradinao? Ny Adjida Ngena angamo. Ny Adjida Ngena zany. Avako iny ka. Avany kamaradiko zany ianao kamarady. Oya. Sady natolotra azy ny tanako ankavanana. Niraisy ny tanako sady faly ery izy ny teny hoe kamarady koa tsika. Fa kamaradiny ny avaka ianao kamarady. Notolorako tanàna iray koa ilay faharoa sady napiko fitenenana hoe ary ianao kosa izao kamaradiny kamaradiko. Faly koa nandreny hoe kamaradiko ary dia nandray ny tanako toy ny nataon'ilay namany. Samy kamarady tsika. Hoy izy. Notondroko kosa indray izy mianaka ary nolazaiko hoe reto kosa afaka ry kamarady. Avany kamarady. Hoe ro sady noraisiny avokoa ny tanan'izy mianaka. Efa nazava ela ny andro vao nahatsiaro ny todidohy verina izy roalahy. Nalaky sara kery izay no niresaka amin'ny fanaovana iteny an-dalana. Rehefa nangatadalana iverina tokoa izy dia niangaviako mba handray ny vola farantsara avy natolotra azy. Vola be zany fa izay fa nety ahazo vantotrombo ray lehibebe ihany. Reto, oya. Ento hividiananareo zavatra ho fahatsiarovana ny fihavanantsika kamarady. Faliana moa zany ny azo roalahy. Ny saotsaotra ery izy dia niverina monjy ny anjara fiambenany. Teny an-dalana dia namboraka an'izay namenony fony za mantsima. Ataoko fa tsy nety ihany anaka iny nisehoana ho nanamboly masony Senegaly iny na dia hoe kamarady zany azy izy. Raha tia ka tsy nahafa-po azo teo iny, tsy nisaritany teo tsika telo mianaka hakany izay rehetra iveriny ho mbola tahirintsika ty atsikinana. Mety isy ihany tokoa. Hoy karazan'olona tsy mba azo ampiseam-bola dia roa karazan'olona tsy manan-kavana afa-tsy ny vola. Fa tsy toy izany akory ny Senegaly. Ny teny hoe kamarady amin'izy ireo manoatra noho ny fatotra amintsika malagasy. Efa eo amin'ny takariva tsy ahita-tsoratra eo izay vao tody tao amin'ny tombonay ka avy hatrany tena mantana tao amin'ny kapiteny mba hanatitra taratasy nampitondray ny lehibe avy tamin'ny Moramanga ho azy. Faly aoko izany izy nandray ary ny arabana itodi-soma tsara sady tonga vetivety tsarak'izay niverany azy. Nisaotra anay koa aza izy. Gaga na rety vazaha ambonin'ny sotra. Mariky ny fambony toetra eo amin'ny vazaty fa izy amin'izotro ty. Hoy eritreritro. Nahafinaritra loatra izany ka tiako mihitsy niezaka mba hanome fahafa-po azy. Koa dia nanontany azy ny amin'izay tokony ataoko ny ampitso. Nasainy tonga maraina fotsiny aho. No tonga ny ampitso dia nasainy nipetraka ary nampianariny hamaky teny. Tsy nisy angamba hafaliana toy izany tsaroko ho nahadiboka ny foko. Izay nona sendrany pitoloha dia ataoko fa mbola mifanahatsana ihany amin'ny hoe nitady toko ka nahita vato mba amin'ny hoe
naniry zaza ka niterata fa nangetaeta fianarana ka noterikanatra izany dia tsy haika mibara amin'ny teny fa tsy misy mitovy amin'ny mihitsy. Tahaka ny maivandanja ny zavatra rehetra mihoatra aminy. Nanjary nahita soratra teny amin'ny taratasy sendra latsa-datsaka teny aho. Nisy soratra teny amin'ny rahona, nisy soratra teny amin'ny vovoka mba mifasika ny angonangona rehetra teny. Nosoratako tamin'ny hazo kelikely ny ravinkazo na ny vatakazo hatramin'ny votanako sy ny feko ary ny ranjoko. Ny ataondro aho mianatra ao amin'ny kapiteny. Ny alina mamerindesina mitokana irery ka tsy nahafohy fotoana anatrehana ny lalao takariva tsony. Raha mba nanana sombo fotoana nozaraina tamin'ny namako aho dia sombony kely dia kely ihany nanatrehana ny tafasiry fianaram-pahendrena taoriana ny sakafo hariva. Ny kapiteny koa dia tsy namela ho any amin'ny asa fanaovan-dalana intsony fa nolazainy fa ny fianarana dia ao anatin'ny anjara fanompoko. Satria ny raha momba ny taratasy no adidiko. Vetivety aho dia nahavaky teny. Tsy nisy tena lesona nefa fa izay boky nisy tao amin'ny kapiteny nasainy vakiako. Haiko ny vaky teny nefa tsy nisy haiko ny dikany. Baiko tanana no nampianarana ny teny frantsay ary ny fameny tamin'ny vaky teny izany ka tsy ela dia nisy mangirana kely. Notovonako resadresaka vary amin'anana tamin'ireo Senegaly kamaradiko tao an'ala sy tany Moramanga izany ka anao dingan-dava teriny fitombom-pahalalana. Nisy tsenjerina sain'ny kapiteny nianarako teny an-dalana rehefa ny raha nitondra taratasy izay. 3 andro moa ny laninay mandroso sy miverina ary latsasatra tamin'ny Moramanga ka vitako malama tsara ny tsenjery. Ny omezany tsy mandravana indray sady no any aniny hoe fa taona nimba fihavanana kosa indray le tsy zato fianarany lahy. Toa tsy tiany lahy tsony ny tafasiry aminay mianaka fa ny vazaha tsy hitany lahy indray no hiboredehan'ny lahy. Tonga amin'izay nitadaviny se zao risery tsy maka akory. Izany nanery ahy hianatra tsisy e. Eny ny fianarana tsara. Hoy izaho mantsima. Fa mba mahalala onony sao sy mba saina eo ka lasa adala. Izany indrindra mantsy no mampanahy. Hoy itsima. Aizaka ny an'ny olona fahendrena no karoanao amin'ny fianarana ka ny lahy kosa atao adalana no hita. Raha tsy adalam-pianarana sy miondam-boky lesy tsy mahay ny teny farany tsy hay a frantsay. Aza rebiriben'ny lahy sao voasaziny kapiteny raha tsy mahay lesona. Sokanjo le rehetra fa ny lahy zarany lahy ihany a. Tsy dia izy mianaka ihany akory no niaraka tamiko hatrany fa indraindray ray na roy satsokajy aza no voatindry hiaraka tamiko raha sendra betsaka ny entana toy ny fitaovam-piasana na vatsy nalaina ho sakafony tao atoby. Tsy nisy tomika izay na ny raha nahatrany. Nanjary nahazo anarana filohan'ny tsy mandoa tahaka ny zareo filohan-tsokajy. Tonga kamatory 10 aho izany. Saingy kamatory kely fahaizana indrindra raha ara-taratasy fa kinga vava kosa raha tamin'ny teny frantsay vary amin'anana. Manahoana moa izao ny soratra lahy fa tao mety ihany zato boretika. Hoy tsima. Tsy mbola afaka loatra. Sarotra moa ny havita zavatra betsaka ao anatin'ny fotoana fohy. Izay soratra tsy sanaka fa azakivy a. Hoy izaho mantsima. Ny boretika azy ty efa mba voanaoko. Raha mahay soratra lahy vao tena lehilahy. Niezaka nianatra sorakaliana indray araka afa-po ny kapiteny koa izany no ny afaka kelikely. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto tokoa. Tsy ampy ray volana akory aho dia nahavaky teny sy nahiry sorakaliana. Hatreo anefa dia ny tombony raharahako satria nampanovany kapiteny soratra manontolo andro aho ka saika tsy nisy fotoana makiko boky raha tsy amin'ny alina. Teo indray dia tsaroko fa mahafiasa tokoa ny mahay noho ny tsy mahay. Raha izay ihany tsy nety nianatra dia vitany dia tongotra tany anatin'ny ala ny fanompoana ka izaho no lehibe tamin'izany. Fa izao aho mahay soratra tsy maintsy eo ambany mason'ny kapiteny isan'ora sy minitra. Na izany aza nefa
nisy tombotsy nisongadina tokoa izany fa noho ny zahajatra aho dia niakingatrany. Manahoana izao soratra? Hoy Jima, mandroso tsara fa misaotra e. Hoy ary mba mianary aloha fa aza finaritra mampirisika ahy fotsiny e. Tsy efako ka. Efa tsy niomanao amin'izany ny saiko fa toy izy nenilahy. Tsy hitako koa anie izay ilaiko fahaizan-tsoratra e. Ilahy ny mila azy satria mpitondra olona. Izaho tsy mpitondra olona naoviana naoviana. Fangany izy voasoratran'Andriamanitra mialoha amin'izany. Misy tokoa. Andriamanitra izao ve dia tsy ahalala ny zavatra rehetra e. Efa fantany no hoe igoaibe ny lehibehan'ny tsy mandoa ary i tsy mandrava tsy mandoa mahatoky. Toy ny vetivety no nandalovan'ny 20 andro. Sokajy vitsy foana no tsy nahatotosany anjara didiny. Voatery tsy maintsy niandry azy ireo aho satria nanampy ny kapiteny tamin'ny fizarana ny karamany. Indray andro dia tafaresaka tamin'ilay filohan-tsokajy sakaizany zokiko aho. Ay ve tompoko misy karama toy ny fanompony tony? Eny e, misy tokoa. Na dia reny 30 andro nesanareo tany amin'ny vazaha voanjo reny koa zange tsy maintsy misy karama e. Izany ny ao anatin'ny fepetra raha nangataka ampiasa tamin'ny fanjakana izy ireny. Kanefa niala mainy izay nanompo azy efa-bolana maninjitra. Misaotra an'Andriamanitra raha mbola velona iny e. Ka tsy azo toriana amin'ny fanjakana ve izy hanarahana an'izany karama efa-bolana izany? Na etory azy nareo tsy ahita rariny ko. Efa nanao sonia avokoa mantsy nareo fa hoe tena afa-po tamin'ny fitondrany anareo e. Sady mbola nanao ragazay koa iverina any raha hoe misy fiantsoana manaraka. Nangina, tsaroko ireo taratasy maro nosoniaviko tamin'ny lavitondro. Fanekena anjamba noho ny tsy fahalalana sy ny faneren'ny tahotra. Tao anatin'ireny koa izany ny sonian'ny fandraisam-bola momba ny karama voaray. Karama toy ny efa voaray ara-dalàna satria vita sonia. Na ambakaina izany efa izahay ny marina ny tofony indro izao fa miariary ateoriana ary na dia tsy tory azy amin'ny fanjakana azy izay tsy ho afa-potsiny eo anoloan'ny fitsarahan'ilay mpiaro ny adala ambakain'ny sasany izy. Asakasaka izay samy manambaka ny adala. Tsy aso azy ny hihinana ny herim-pon'ny olona. Todinaina aina. Tsaroko mafy dia mafy ny andraikitra teo amin'ny famaranana ny asa. Vola be nentina avy tamin'ny Moramanga namakivaky ny ala. Za tsy afaka nilazalaza tamin'ny olona. Eny na dia tamin'ny tsy mandrava sy ny zamany aza fa hoe vola anie reny nentina atsoroko ireny. Matetika ireo tsy mandoa no nikonkonina hoe kely mahafonja tokoa toy ny etam-bazaha tony zalahy. Farany indrindra tamin'ny mpiasa rehetra vao mba omeny kapiteny kadeny karamako. Ohatrinona no omena an'lahy? Hoy izy namahazo vazy aho. Izay fonao dia raisiko tompoko lahy. Zay mba eritreretin'ny lahy lazay na omeko? Omeo azy tokony ho ary tompoko. Ka nahoana ny tsy lazaina izay tokony? Nipitrapitra foana teo aho. Ilaza kely sao dia mamono antoka ny tena. Ilaza betsaka sao dia mahamenatra amin'ny kapiteny. Sany teny mihitsy na dia ny fotom-pitorana ela teo aza. Nosokafa ny vata dia nasainy naka an'izay tiako aho. Tsy nihetrika kosa fa ny andro notolorana ihany. Ka raha mamitovy amin'ireto kamadao rehetra ireto no omena ny lahy, fa ireto kosa misy kadô avy amiko manokana. Misaotra indrindra tompoko lahy. Nahoana raha manao rangazahy lahy dia omeko karama bebe kokoa? Efa antitra ny ray aman-dreniko tompoko ka tsy afaka andao azy ela.
nanampitamby ela teo izy nampanantena zava-tsoa maro indrindra momba ny fanohizam-pianarana teo aminy nefa tsy nety aiza ve zay fanompoana dia anaovako rangazay ny atao rehefa tsy fidiny izany. Tsy maninona re fa rehefa tonga ao Antananarivo aho dia mampiatso an'lahy mamaky boky betsaka mianara mikaly soratra tsara. Ireto misy boky vitsivitsy ento any dia mba adinian'lahy isan'andro. Mividiana gazety ahitany lany lalam-panjakana mivoaka fa izay tsy mahay lalàna ambaka ny sasany. Veloma ary aza manadino. Nanjary niteraka alahelo toapoky ny fisarahana tao amin'ny fanompoana sy voalohandro iny. Samy nameny feniny fokona ny andao amin'ny kapiteny Gadena na ny fandoa tamin'ny Tsimandrava mianaka na nisaraka tamin'ireo Senegal kamaradiko. Ny alahelo koa ny Tsimandrava nefa ny tena saika tsy tohako. Efa nanambadiny izy ka tsy afaka nanapa-tena fa raha mety akatra ny merina ny vadiny dia ho avy izy fanampy amiko amin'ny adi-piainana. Nomeko vola izy hanampy ny karamany nefa nolaviny. Elahy ny Eritsima ny tena nanampy azoko an'ireto e. Elahy ny fanotrana nanga hiakatra taty anaty ala taty. Raha tsy teo elahy angamba tsy mbola nay ninina. Mpampianatra naso any elahy. Aiza le rehetra no izaho tsy mahay indray ve no nampianatra ny lahy mahay fa izao no afatra apetrako amin'lahy. Toy izy ho letsy Mbola eo ntsika any ny andro any nataona Aritsima. Lazao any anara-tanànanareo sy ny toerana misy azy ary ny lalamakany fa raha tsy akatrinareo dia izaho no avy amangainareo. Eto ty volo ty eo mivadiny lahy fitiana ny lafikarena ho an'ny voalohan-janakareo ary ataovy davao ny anara no fahatserovanareo misaotra rehetra ry Goaibe ary mba manambadia amin'izay moa fa efa lehibe izao ny famihana ela teo izay roa lahy vao nisaraka ary tsy nisy sahany fampitodika fa samy feno ranomaso. Vady endry. Rehefa tafaverina somatsara tao amin'izy mivady pitaizahady ka nitantara tamin'ny zava-niseho tany amin'ny fanompoana 20 andro dia mba nanontany kosa indray ny amin'ny vaovao ny seto ho toerana. Ka ny amin'ny fanambadiany lahy zao le roa no vaovao Hoy dada, vaovao manakory? Moa tsy efa lehibe tokoa izay ny fofombadiko. Efa lehibe tokoa izy sady meva. Hoy neny. Tsara matsaka, tsara miantsika. Fa toa somary mananonanona kely kosa eo amin'ny toe-tsaina Oka re dia enao mihitsy anaka no andinika azy fa ny amo efa sainantitra ka. Lazao aloha izay fantatrareo fa any mandinika any sisy zao le roa fa reny lahy koa ty tao be olakolakioka. Nisy fotoana nivezivezy mipolo-kely teto aminay mivady. Ahoana ihany zato fanambadiana sy davao izy. Toa atsatokareo fotsiny ty zaho ty ka. Mpihavana ve dia hifanao ankaso. Sanatry anaka tsy mbizay izao noviana no hahavanondoza hamakavana. Raha tsy matoky ianao andraso ifanatrehana fa ho avy tsy ho ela izy ka tokony tsofinareo rano ny mba andeha amin'izay ho anjarako rehefa tsy hampandroso raharaha ihany ianareo kanjo dia reny zao anaka tato ato fa misy olon'izano no to mifanadalamika asa na marina na tsao fotsiny fa efa tonga eto moa ianao io le roa ka andeha tomoro ny raharahan'ny lahy io fofombadiko io dia zafy ny mpianada amiko avany dia voateraka izy io dia nifanaiky ny mpianakavy fa atao lova tsy mifindra ny anaka ho vady fofoky mavo. Za tamin'izany ankizy tsy nahalala izay antonantony amin'izay hoe fitiavana na fanambadiana izany.
le fofombadiko aza vao teraka raha teo. Lazanjah tsy mba herikerika intsony fa io no hovadiko rahatr'izay samy lehibe zahay. Ny fanerasera tamin'ny pahatsorana teny fotsiny izay. Mpianakavy raha teo moa velona ray trano ary maty ray fasana. Tsy nisy fitilalim-pakana nanao ahoana fa mbola tsy nifoha tamin'izay na ny toe-tsaina na ny toe-po na ny toe-batana. Mbola hiara-mitombo amin'ny taona ny firenten-po amin'ny tokantrano. Fa rehefa tonga ny andro fampakarana angamba vao tena ho tsaroana izany. Mahatalanjona anefa dia tsaroako fa voatevoka miafany raha nandrefa to hivadika ilay olona nasaina mitiaviko. Tsy nangatakandro ela fa vao vita ny sakafo ny ampitso maraina dia roso ao mangan'ilay fofombadiko sy ireo fofondrafozana. Dia nisosososo toy ny voninanto tsy nahare fosa. Ny korana tsara sahala amin'ny tsy nahalala ninnininy. No nivita ny fanatsafana dia niditra teo amin'ny fanambadiana tamin'izay ny resaka. Tsy tao ny rafozan-dahy ka ny renim-bavo no miteny hoe ary ahoana ihany monge ianaka ny amin'ity rarahanareo ity fa dia tena dininao mihitsy ve mavokely ity no aiza moa tompoko ka dia isy izany fanadinoana izany fa mbola tany amin'ny fanompona ka tsy hafa nanoratra. ty hainao koa to lasa amin'ny fanompona lava tsy misy faraniko. Zay zana-bahoaka izao Antananarivo tsy misy mandeha amin'izany fanompona izany fa nareo eto tanàna eto ihany dia efa badolahy ambakain'ny sasany. Ka atao ahoana moa tompoko fa ny olona tsinona mahita taratasy sady mahita lalana koa nga. Ka angaha ianao tsy mba lehilahy tsy hahity izay lalana hitan'ny olona. Lehilahy ihany tompoko fa tsy tena lehilahy nga. Hay lasa sarim-bavy indray za teno ny teraim-bahoaka teto hoe tsy laitry goaibe. Hatramin'ny noviana indray izany nampandrorona anao ho tonga lehilahy sarim-bavy izany. Lazao moa izay marina ary koto vao nahoana dia tsy mba nandefa na dia sombo taratasy kely ho an'ny mavo akory azy ianao tany amin'ny fanomponao tany fa dia natsatoka ao teto fotsiny ny zanako e. Ka mafy tsy nisy niodiverana ane tompoko ny fanompony. Ary fantatrareo koa fa tsy mahay manoratra fa mbola olona indrano maneho angavinanao an'izany. Nefa aiza kosa ve dia tsy ambaratelinao izao no aseho olona. Ka fa mazava anaka. Ay menatr'olona ianao raha fantatra hoe ity any mavo. Dia lazaina anao Andriamatoa fa mahatotsy ny raika taminy ianao efa tsy anjaranao izy ka tsofy rano. Ka hevitra marina koa ve izany ry mavo? Hevitra rehetra ato an-trano izany. Hoy mavo mikafakafana. Mba mahagaga ihany koa anery tavao ty ianao dia hitoetra tsy hay soratra fa ho badolahy amin'izao andro vazaha izao e. Nety tamin'ny tany gasy izany. Sahaza vehivavy kely ty tsy taiza ary tsy ho aiza mba efa mahasoratra ny anarako izao. Nanam-potoana ny anarana izany ianao ka dia arabaina ray roa mavo fa nahay soratra. Misaotra ny afiarabana fa tsofy rano ahy e. Toa moramora aminao ery izany andrava fanambadiana izany ry mavo. Fa amiko anizy io ka afatra napetraky ny maty. Tsahako ny anao maso voatoto tany. Ka rehefa tsy anjara ve za zao miala fa tsy ianao tsinona no nivadika ka aoka ho any tsiny fa tsofy rano Ay zare zany. Mitady tsiny ianao ka no mila tsodrano iray. Zany no izy ka hitsodrano ianao tsara tsy hitsodrano ianao tsy rarahiko. Tsy hanambady lehilahy be fanompona tanora mba afaka hiara-mijihana amiko amin'izao andro mpatanjako izao no tiako. Tanora maharaka ny toetrandro koa fa tsy badolahy mpanompoany sasany. Ny olo mahay tsy miondrika amin'izay vazaha. Tanora be galona izany ny vady sahaza mavo mazava aminao. Veloma ry goay be fa tsy hitsiny no anjaranao akafo izy a. Nisaotsaotra teo ary nitsodrano azy sady nanome tokoa fa ho mpianada amin'ny fanaja satria fihavanana ny talohan'ny fanambadiana. Dia nody nitondra ny vozaka. Ny abadoko ihany indray ty tsy nitiava ny fofombadiko aho. Marina ny azy. Nahoana kosa izy no ndeha ho folabozina hiondrika amin'izay olona ambany ity. Angako moa dia miondrika ihany no manapa-bozina fa
tsy mahafolakatoka koa ny miandrandra. Oka samy andeha amin'izay hitsiny avy safidiny azy, tsy fidiny ny ahy. Naveriko tamin'izy mivady avokoa ny resaka no mitany an-trano ary nambarako taminy fa notinapaka ho tarangana teo ny raharaha. Mba tsy zaka ihany zany avina vonan'olona zany ka efitra very haingakaingana izay tao solony. Tena zendana nanrehan'izany. Ny foka efa tsy navelan'inga herikerika tamin'izany fitiavana izany ve dia ahitady solony vetivety eo. Ny tsara sy ny maika koa matetika tsy mahay miaraka. Everiko fa ampy diso fampana ihany no hoe raha olona rainy tsy tia mitotoko batavy. Angamo izy tia kesaka ngotana dia mifindra fotsiny. Ny zava-pantatro mantsy dia izao. Olon-tokana ihany no vadin'ny olona ray. Raha hita vao ihany no any vadin-dreny tavao. Ary nga raha tokola raiko tsy nanambady tsy no mandrapafatiny rehefa maty teo am-piterahana any reniko. Noborahako tamin'izy mivady izany eritreritro izany ary nanazava izy fa nisy fahadisoana kely izany fisainako izany. Ny vady sy ny fofombady no samy hafa. Mety ho rava indraindray ny fifamofoana satria ao ny fitenin'ny razana hoe zaza terakalina ka ny apo ny hafa, ny apoko hafa. Ka tsy nisy nalala izay toetra mavo e. Fa voateraka izy no fofoana ho vadinao ka iza moa no nanapo azo maivandoa tahaka an'io. Ary na dia mivadika eo azany ka mbola azo isaorana rehefa tsy hifanaraka e. Ny fanambadiana tsy nafe fa nandrotra. Tsy zavatra mahamaika re zany hoy aho. Fa izay amaliana mpampiananareo antitra reto aloha no adidiko. Izay antitra mila inona intsony moa izay le roa. Angamba raha misy zavatra iriana farany izao dia ny ahita izay mba voalohan-janak'alahy. Izany tokoa anaka, raha mba tsara tokantrano ianao vao lasa mody izay mivady, tena mody amin'ny pahasambarana ary tsy maty fa matory. Tsy endrino nareo fotsy volo ary tsy zaza tianana ny sosona ka aditra lanify. Mitady ava-miatana ka aza maika loatra fa andrao everin'ny olona antsika indray no mivady mpianakena satria efa nahita solo. Ny amin'izany tsy misy tokony atahorana anaka. Hita-poko hita-pirenena no ratsy ataon'ireo mpivadika ireo. Mba teny tiako ampanginana ny resaka fotsiny ihany anefa izany. Fa tao anatiko tao nisy vato be ny tambesatra sady koa na nihetsy na nimbava foko. Tsy fantatro na izany ny tiana izany no manina fa mbola te hiala anenina farany tany amin'ny mavotelo mianaka ihany aho. Marina tokoa ny tenin'ny Ntaolo hoe tazo latsaka taolana ny fitika sady maka iny makarary. Tonga nalakiomana ny avitsy teny verivery saina. Tsy niafina tamin'izy mivady izany ka niasa koa izy tody ny hitady ny solony mavo fa sao no lasa tala satria manina olo tsy manina. Tsy nera tamin'izy ireo intsony aho fa lasa indray aloha miverina tany amin'ilay fofombadiko. Endre izany fitobitoboko ny foko hifanatrika tamin'ireo izay efa nilaza ho tsy tia kanefa mbola tiako. Tianinona nefa no lazaiko azy ireo. Tambitamby ve no asitry mipampitamby. Sako diavatra. Te hiverin-dalana no nefa tena atombotra ny tranondry zareo tokoa. Saingy tsy hafa niverina intsony fa ny fanojo indrindra tamin'irainy mavo teo am-bavahady. Avy hatrany dia nampandrosony. Mandroso anaka, mandroso ianao. Eny tompoko. Androso tokoa fa izany no antondia. Taorina ny araba sy ny fifanatsafan'ny elatsy ny onana dia nitaridresaka ao amin'ny antondiako aho. No azavako azy fa efa tonga teo aminy aho saingy tsy nahatratra azy ka dia
niniverina fa mba te hidinidinika. Efa reko ihany fa tonga teto ianao fa zany sendra tsy teto kosa tamin'izay azon'izao fitadiavan'izao moko. Teto atompoko nefa tsy vitany hoe tsy nahitanao fotsiny fa tsy nahita mangirana koa tamin'ny resaka teto. Anika te eona aminao mba de gaga koa mantsy anaka raha nilazana izy menaka vehivaviny amin'izany resaka ao teto zany ka sarotra inona de hosahanao ve anaka ny hanao maso voatoto tany ka hanao sosy zay ekena tamin'ia. Tsy fidiny any tompoko. Tsy fidiny ahoany ka lehilahy endry be ianao ka tsy ahazaka tena fa baikona izy. Tsy mahazaka tena tompoko rehefa voadona. Mbola aiza re ny Alandriamatoa vao eto Moramanga ianao dia taraina lany vatsy. Tsy hoe lany vatsy eny fa tsy nanambasy hatrany am-pingany. Mahagaga zany anaka ka raha izany ny mahaty avokoa izay mivady dia nanao ny mahavokelinay. Ay dia tsy nanam-pitiavana azy mihitsy ianao io. Ny hevitra nyty azy tokoa tompoko rehefa tonga ny fotoana voatendro oran'ny fitiavana saingy ahoana re? Saingy maka loatra izy ka tsy nahandry an'izany oro izany. Nongany akery izay nataoko tsara tahiry ka nangaina fa nafindra ny toerana ny azy. Masina ianao anaka mba aza voakely amiko ny tenao fa tsy azoko tena tsy azoko. Fa iza no nivadika ianao sa i mavo? Fa ahoana ny filazany taminao tompoko? Ianao no nivadikako. Nahoana raha tsona kely izy mba hifanatreneto tompoko ny resaka. Oko voasana ny voanjo ahitana ny tavana rosony. Tsy misy eto mantsy izy mianaka fa lasa ny antsenany. Ka zao no izy anaka miangavy ianao mba hiverina ty raha pitsoriva dia ho hitantsika eo izay andaminana ny resaka. Aizaka dia olona mpianakavy tsy misy afaka hifanary zao. Tsy ekeko fanao velomy izay mianaka ary ny fanometoky fa eona ny apitso hanoizana ny dinika amin'ny fanatrika. Maivamaivana ery ny diako teny an-dalana fa toa velona ihany ilay afo-pitiavako notobahan'ny akaso raha mangatsika teo iny. Tsy ho hafa maka izy io mavo raha nidriky ny rainy. Velom-panantenana ny alina iny anefa raha nieritreritra mavo sy ny reny dia vosy loko ny akiviana indray ny mantsy izy izay avy nandre ny teny indray dia mody taitra ny seho sosotra mafy amiko. Toa tsy mety ny fanatrehana satria raha anaovan'izy mianaka vehivavy langa tsy me eo dia ho vasoka fotsiny amin'ny resaka be noho ny vitsy. Na disadisa ka lasa ny arina avy teo am-pandriana ary nitazana teo am-baravarankeliko. Volana balika no nitsena avy hatrany tery amin'ny lanitra mangaly aly tsy misy rahona. Toy ny endrika mavo fotsipitsika otrony ny volo mainty mateviny zato izy. Sary mavo tokoa io, soa dia soa tena nefa lavitra tahaka ny mavo tokoa zato volam-peno manana sady mazava nefa misy pentina. Noroa kosa indray ny fijerena amin'ny mavo tamin'ny endrika hafahafa iny fa mavo fahazaza indray. I mavo taloha mbola kely dia volandava miramira ny endrika mitsena tamin'ny orakoraky ny fo mazava sy trotra no hitako teo amin'ny volana. I mavo fahiny nanana fonanjely tsy nahalala ninninina momba afa-tsy ny hoe havana tsy maintsy nitiaviny. Ny fampibanjina teo izay sy ny volana samy nangina tsy nisy ny teny. Angamba koa samy nanana an'izay noraikety miafina tany. Reniko ny sary tsara ny lasa ka niniko no adonona ny ratsy ankehitriny ary nanantena ny sombola ho avy. Feno fanantenana na metoka ny rainy.
toy